Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana, toko voalohany. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesaloniana izay ao amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana ny Jesosy Kristy Tompontsika eo imason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray ry rahalay malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo, fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be, araky ny hahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny Tompo satria nandray niteny tamin'ny fahoriana be mamin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina, ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy taminareo no nanenoa ny tenin'ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany fa teny tontolo eny no ny elezany lazany finoanareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy ho lazainay intsony. Fa ireny ihany no milazany aminay, dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana, toko faharoa. Fa ny teny anareo ry rahalay dia mahalala, fa sy foana ny fidiranay tanty aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy ny setrasetrana tany Filipa izahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia say tao amin'Andriamanitra izahay hiteny taminareo ny filazantsara n'Andriamanitra, na dia be aza ny fanoherana. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na ny fahalotona na ny soloky, fa tahaka ny nakasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay, dia araka izany koa no hitenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'ny olona fa amin'Andriamanitra izay mizatoetra ny fonay. Fa tsy nanao teny mandrovo akory izahay na oviana na oviana, tahaka ny fantatrareo ihany, na ny atsara velatsia na fina fieremana, Andriamanitra ny vavolombelona. Ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izahay, na taminareo na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana ahavaky tratra azy izahay araka izay maha apôstôlon'ny Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay, tahaka n'ireny mitaizany zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay araky ny fitiavanay anareo indrindra, hanome anareo tsy ny filazantsaran'Andriamanitra ihany, fa ny anay koa aza satria efa mahalala anay anareo. Fatsaroanareo ry rahalay ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay, fa ny asandro aman'alina mba tsy ahavaky tratra na dia olona iray akory taminareo aza no nitorinay ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Ianareo ny vavolombelona ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondrantenanay teo imasonareo izay mino. Toy ny fantatrareo fa tahaka ny iray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isam-batana sy nananaranay mafy anareo, mba handehananareo miendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakana sy ny voninahiny. Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria efa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay anareo, dia tsy niraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa anatinareo izay mino koa. Fa ianareo rahalay dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay amin'ny Kristy Jesosy, fa ny nanjoanareo no nataon'ilay firenena aminareo, dia sahafa minanjoa ireo koa no nataony Jiosy taminy, izay namono an Jesosy Tompo sy ny mpaminany koa ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra, ka mandraranay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjena ireny, mba ameny ny fahotantena ny mandrakariva. Kanjo efa niarahan'ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Ary izahay ry rahalay rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana fa tsy tamin'ny fo, dia vao maika nitady sy naniry fatratra hahita ny tavanareo,
koa naniry akany aminareo indray mandeha aman'indroa izahay, dia izao Paoly nefa nosakana ny Satana izahay. Fa inona moa ny fanantenanay na fifalianay na satroboninahitra reharehanay? Moa tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy Tompontsika amin'ny fiaviany va? Fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay. Episily voalohany ho an'ny Tesaloniana, toko 7. Ary amin'izany, raha tsy naharitra intsony izahay dia nataonay fa mety ny ilaozana hitoetra irery tany Atena, ka dia nirahinay Timoty, rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsara ny Kristy, mba hampahery sy hampirisika anareo amin'ny finoanareo, mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao, fa ny tenanareo mahalala, fo amin'izao no nanendrenantsika. Fa fony teo aminareo ary izahay dia nilaza taminareo raha teo fa tsy maintsy hampahoriana isika, dia toy ny efa nanjoy izany ka fantatrareo. Ary noho izany, izao koa, raha tsy naharitra intsony dia naniraka ahafantatra ny finoanareo, fandrao sendra nakafanay anareo ny mpakafanay, ka ho foana ny nikelezanay aina. Fa raha vao tonga aty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka nilaza teny aminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovana anareo tsara anay mandrakariva, ka manira hitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Noho izany ry rahalay dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomohitra tsara mitompo ianareo. Fa manao ahoana no sotra azonay afara an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay hifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray, amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina ahita ny tavanareo sy hatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo? Ary Andriamanitra raintsika nie, sy Jesosy Tompontsika hanitsy ny lalanay ho aty, ary ny Tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raha itsika amin'ny fiaviany Jesosy Tompontsika mba masiny rehetra. Episily voalohany ho an'ny Tesaloniana, toko 4. Ary farany ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'i Jesosy Tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fitsangatsangana, mba samy hahafantatra izay ahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. Tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentiliza izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy anao saina hifetsy ny rahalainy amin'izany, fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Fa Andriamanitra tsy nianto antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandahy dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalay dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalay rehetra eran'ny Makedonia, nefa mananatra anareo ihany izahay ry rahalay, mba hitombo bebe kokoa, ary mba ho kendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny rarahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidinay anareo, mba handehananareo amin'izay fitondra tena mahamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hanan-java mahory ianareo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalay ny amin'izay mody mandry, mba tsy ahala ilovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondra an'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha.
Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina, toko 5. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay dia anjo azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararin'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy. Fa ianareo ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy any alina na any maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamy dia mamo amin'ny alina. Fa satria any andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory. Koa mifananara sy mifampihatanjah tahaka ny ataonareo ihany. Ary mangataka aminareo izay ry rahalahy, mba haikenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Ary mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Mihavana tsara ary mananatra anareo izahay ry rahalahy, anareo izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa mieza mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana hoe hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Ry rahalahy, mivavao anay, manaova veloma ny rahalahy rehetra amin'ny fanorohana masina. Mampianina anareo amin'ny tompo aho mba ho vakiana amin'ny rahalahy rehetra ity epistily ity. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.